fetra sy fanapahana. Izany no dindinika anasako anao indray amin'ity alakamisy fahaenina ny volana marsa ity. Tsika mandrakariva amin'izao fiainana maraina izao ny fifampiarabana ka hosolon'ny fifandraisan-tanana any amin'ny toerana maro samihafa izay misy anao dia nefa nofahofa-tanana isika tompoko. Ny fiadanan'ny tompo ani ho anao sy ny ankonanao ka ny fotoana izay iarahantsika eto dia mba fotoana ho fifaliana sy fitahiana ho an'ny tsirairay avy. Iaraka hivavaka resika ankehitriny. Andriamanitra rainay any an-danitro, misaotra anao indray izahay fa afaka miaraka mandinika ny teninao amin'ity ora sy fotoana sarobidy loatra ity. Mamelany tsy fahatanteranay ary mamindrafo aminay. Aoka mba ho vita fihavanana aminao indray izahay androany. Ary mangataka izay tompo ny fanahy mpitaridalana avy aminao dia ilay fanahy masina any mba ho arotsako amin'ny tsirairay avy, mba hanazavanay sy hametraka izay tianao ambaro ao an-tsain'ny tsirairay avy. Dia amin'ny anaran'i Kristy no angatana izany vavaka izany. Amen. Ry mpiara-mianatra namana, fifanandrinana ifanaovan'ny tsara sy ny ratsy, ny verimberina ny andro vitsivitsy ny arahantsika teto. Ary fantatsika tsara fa ilay fifanandrina dia nanomboka tany an-danitra, ary dia nitohy teto amin'ity tany misy antsika ity, ka niteraka izao karazana fahoriana, fijaliana eo amin'ny tontolo iainantsika izao. Tiako ampafantarina antsika nefa ary ampatsahivina antsika fa fifanandrinana mahakasika ny toetra n'Andriamanitra no tena ivon'ilay ady lehibe izay fanaovan'ny tsara sy ny ratsy. Tadidinao ve ny zavatra nitranga tany amin'ny famoronana nametraka Andriamanitra manao hoe aza hinanana azo avy sa fa amin'ny andro hinananao azy dia ho faty tokoa ianao. Entsekila nefa Satana kosa dia niapanga izany fandamina-drano ataon'Andriamanitra izany ka nanao hoe tsy ho faty tsy akory ianareo. Fiapangana lainga no ataon'ny Satana ho fanoherana ny fahatsaran'Andriamanitra ary namana isany. Ampangany ho mpandainga Andriamanitra. Miapanga n'Andriamanitra ho tsy marina Satana eo amin'ny toe-javatra maro samihafa. Ry mpiara-midinika namana izany fiapangana ataon'ny Satana izany dia toy ny karazana raharaham-pitsarana izay mahafoaka mihitsy aza izao rehetra izao izany. Io ohatra izany toe-zavatra izany dia tsy ampy-hamana ny olona ny fifanandrinana nefa ny fahefana tsotra fa tena mitaky fanamporofon'ny-javatra lehibe izany. Andeha aka sary anankiray tsika hoe andeha ataontsika hoe misy fiapangana mavesatra mikasika ny manam-pahefana anankiray, dia ny fanaovana fanadihadiana malalaka sy ara-drarina ary mangarahara no fomba tsara indrindra handavana izany fiapangana izany. Ary raha ohatra ka mandrahona ny fitondram-panjakana iray manontolo ilay fiapangana dia mazava ho azy fa tsy azo afenina intsony izany fiapangana izany. Inona moa no tianambara amin'ity toe-javatra ity? Eo ny atrehan'ny fifanandrinana, eo ny atrehan'ny olana faratsiana, ry mpiara-midinika namana, dia mampanantena antsika Andriamanitra. Mampanantena anao Andriamanitra fa izy no mpanapaka ary izy no tompon'ny fetra rehetra eo anatin'ny toe-javatra rehetra izay lalovan'ny zanak'Andriamanitra eto amin'ity fiainana ity. Andeha hijery toe-javatra anankiray isika eo amin'ny filazantsara Matio. Filazantsara Matio toko fahaenina. Filazantsara Marka azafady Filazantsara Marka toko fahaenina ka ny andininy fahadimy. Inona ny zavatra nitranga? Filazantsara Marka toko fahadimy ka ny andininy fahaenina. Zao no filazantsara Marka toko fahaenina ka ny andininy fahadimy. Zao no voalazan'ilay teny. Ary tsy nahazo nampiseho hery akory izy teo, afa-tsy ny nametraka ny tanana tamin'ny olona marary vitsy foana ka nahasitrana azy. Taiza no nitranga n'io toe-zavatra io? Tao an-tanàna.
tao amin'ny tanànan Jesosy no nahitany ity zavatra io ka nahitany olona hoe ty lehitiva no Maria ilay mpandrafitra zanaka Maria, ilay rahalahy Jakoba sy Jose sy Jodasy, ary tsy ty amintsika va no anabavina. Mahita Jesosy izy ireo dia tsy mahavita na inonina io. Dia ary zay tamin'io toe-javatra tokoa nefa dia toa hoe voafetra ny herin'i Jesosy, tsy nahazo nampiseho hery akory Jesosy. Zany no fitsipika mifehy ny fanandrinana lehibe indraindray dia misy toe-javatra tokoa zay toa tsy manafahan'Andriamanitra mampiseho ny heriny amin'ny toe-javatra mahazo antsika, mahazo anao, fa inona no antony? Eo amin'ny filazantsara Marka 7 ka ny 7:20 misy toe-javatra takan'izany ihany koa. Eo amin'ny Marka 7 ka ny 7:20 hoy izy, ary hoy izy taminy, iny karazany iny tsy mba azo avoakana amina inona na inona afa-tsy amin'ny fivavahana ihany. Fantatsika tsara fa nisy narary zay nentina teo amin'ny mpianatra, fa ny mpianatra tsy nahatafavoaka, tsy nahasitrana azy, fa tonga Jesosy ary dia niazakazaka Jesosy nankeo aminy, mba mahay koa ve manahoana ianao? Dia Jesosy ny teny tamin'izy ireo nanao hoe ny zavatra rehetra dia hainy mino. Dia ary laza Jesosy hoe, ary hoy izy taminy, iny karazany iny tsy mba azo avoakana amin'ny inona na amin'ny inona afa-tsy amin'ny fivavahana ihany. Ao anatin'ireo fitantarana roa zay hitantsika teo dia toa misy fetra na fitsipika mifehy ny ady mipetraka izay mifandraika amin'ny zavatra toy ny finoana sy ny fivavahana. Misy fetra ny toe-javatra anankiray eo amin'ny hatrehan'ny fanapahana anankiray. Ry mpiara-midinika namana, na dia eo aza nefa ny fetra toy ny hoe tsy ahafahan'Andriamanitra manoatra amin'ny toe-javatra anankiray, dia tiako ny ilaza aminao fa Andriamanitra dia manana ny hevitra hiheverana anao. Andriamanitra mahafantatra ny mahasoantsika ary izy no manapaka farany eo amin'ity tantara ity. Eo amin'ny Romanina 9:9 dia anasako anao mba hamaky an'izany ao an-tokantrano, ary ny Apokalipsy 2:9 sy ny 9:4 dia zay manome toky anao, manome toky atsika fa Andriamanitra mahalala ny fetra ny toe-javatra anankiray ary mahafantatra fa izy no tompon'ny fanapahana eo amin'ny tontolo misy antsika. Koa avelao Andriamanitra anapaka ny tontolo androntsika indray androany amin'izay rehetra ataontsika. Hombanao ny Andriamanitra tsy hamelanao irenana izy amin'izay alehanao. Andeha ary asaiko ianao hiaraka hivavaka raha hamarana ity fotoana ity indray isika. Rainay io izay any an-danitra, misaotra anao izahay fa nampafantarinao anay androany, fa na dia atao hoe indraindray aza misy fetra ny herinao eo amin'ny fiainanay, ary na dia atao hoe indraindray aza atao mahazobahana ny faharatsiana amin'ny fiainanay, dia nampahery sy nanome toky kosa ianao fa ianao no tompon'ny fanapahana farany, ianao no tompon'ny fetra ny toe-javatra rehetra, ary aoka toky amin'izany izay Andriamanitra. Aoka izany no hinonay ka tonga anay hifikitra aminao amin'ny fotoana rehetra. Dia apetraka tananao ary ny tontolo andronay mitahi manokana izao mpiara-midinika amiko izao. Ianao no ampahery azy any koa any amin'izay toerana misy azy. Dia ny vavaka tononona sy angatanay amin'ny anaran'i Jesosy irery ihany. Amen.